Ho tonga anie ny fanjakanao. Izay indray zany ny lohahevitra izay hoentina aminao amin'ity fotoana ity. Ka mialohany tena hanomboana dia manasa anao hanondrika alohanao fa hivavaka isika. Hivavaka isika raha nay izay any an-danitro, ianao ilay raina ny lanitra sy ny tany. Tombotomboka taka ny mpanjaka amin'ny mpanjavatra rehetra, atolotra imanao rery ihany ny dera, ny laza, ny voninahitra mandrakizay. Ny tsy fahafehezanay ny fisainanay ka mahatonga anay hanotana hatreo ka tana fona aminao zany ankehitriny. Isaoranay ianao satria mbola nomena ty fotoana ity indray hanaovanay fiaraha-mivavaka eto ny fanahinao ny asa ao anatinay ka hitondra fanavaozana ho anay ny teny tononona sy angatana amin'ny anaranao Jesosy Kristy nivavaka. Amen. Hoy ny fanambarana ao amin'ny Lioka 7:10, andininy 2:20 tapany 2 manao hoe: indro ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo. Indro ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo. Zava-dehibe koa izany hoe ao anaty izany ny fanjakan'Andriamanitra, izany hoe misy fahatsapana izany amin'izay hoe ao anaty izay. Ny famonjena dia efa tonga ary tsy iza fa Jesosy Kristy no nitondra an'izany. Ao amin'ny Lioka 7:10 dia miresaka mandrakariva izy ny amin'izay tamin'ny alalan'ity lehilahy anankiray ity, dia tsy iza fa i Zakaiosy. Ary rehefa avy eo Jesosy dia niteny izy: anio no tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena. Zay zany no hitantsika amin'ny 9:7 ao amin'ny Lioka 7:10 io. Dia miresaka mivantana izy zany fa tonga ao an-tranon'ny Zakaiosy ny famonjena. Ao amin'ny toerana misy anao ny lanitra rehefa moninao Jesosy. Ary mialoha ny hahafahanao miditra ny fanjakan'ny lanitra dia tsy maintsy miditra ao am-ponao ny fanjakan'Andriamanitra ary mila mivavaka ahatonga an'izay ho tanteraka eo aminao. Mivavaka i Jesosy ao amin'ny Jaona 7:10, tsy ny hanasarana ara-batana ny mpianany amin'izao tontolo izao, fa mba tsy ho amin'izao tontolo izao kosa izy ireo. Zay zany no ambaran'ny Jaona 7:10, ny 9:10 sy ny 11:10. Tsy maintsy mizatra miaina toy ny efa any an-danitra sahady isika. Ho tonga tahaka an'izao tontolo izao isika raha mifantoka amin'ny zavatry ny tany, fa izay toeran'ny harenao dia ho any koa ny fonao. Zay no ambaran'ny Matio 4:1-20. Fa raha mifantoka amin'Andriamanitra ny fanjakany kosa dia hifindra ao anatsika sy eo amin'ny manodidina antsika ny fanjakana. Ahitana fiadanana avy amin'Andriamanitra ny endrik'ireo lehilahy sy vehivavy izay miresaka amin'Andriamanitra. Zava-misy ho azy ireo ilay tontolo tsy hita maso, enti manaraka azy ny rivo-piainan'ny lanitra malefaka sy feno fahatsarana. Nanao dimisionera maro tany Cuba indray andro ity lehilahy iray ity. Indray mandeha raha nitoroy filazantsara izy dia ankizy maro no niaraka tamin'ny ray aman-dreniny niaino azy. Nitantara tamiko ny pastora fa vokatry ny nataon'ny ramatoa iray no nahatongavany ireo mpamangy betsaka. Dia nanontany an'ilay ramatoa: inona no lazainao azy ireo ka hahatonga azy ho avy? Dia namaly izy hoe: tsy ny zavatra nolazaiko no nahatonga izany. Avy eo dia nanasa anay ho any aminy izy tamin'ny andro manaraka ka tonga tany amin'io ramatoa iny izy ireo. Kely dia kely tokoa ny tranony, tahaka ny trano kely fametrahana fitaovana, tsy dia nisy fanaka tao
afa-tsy fandriana mifanongoroa, latabatra kely iray seza kely roa ary fatana iray. Niainga aloha izy nanondro nakeo ampitany tranony, avy eo dia tonga izy rehetra ankizy efa 200 isa. Nasainy nipetraka tamin'ny tany ireo ankizy ireo, samy nampiseho azy taratasy voasonian'ny ray aman-dreniny. Nilahatra ny ankizy samy nomeny vary avokoa, avy eo nipetraka nihinana. No hazavainy tamin'ilay teo am-pisakafoana fa tsy hanasa ny ankamaroan'ireo mpifanolo-bodirindrina aminy, fa izy kosa notain'Andriamanitra ka manana asa. Tsy ampy nividianana karazan-tsakafo ny karamany, kanefa azo nividianana vary kosa izany. Dia hoy izy, antsoina isika mba ho tahaka an'i Jesosy, aneo amin'ny olona ny atao hoe fanjakan'Andriamanitra mba haniriana izy ireo izany. Natao hanahaka ny fomba fiasan'i Jesosy isika, mamana ny olona sy mamboly fifandraisana aminy. Raha velona ho an'ny tenako aho, amin'inona no hitiavako an'i Jesosy, ary raha mofo ara-bakiteny fotsiny no omeko azy, ahasoa azy ireo marina ve izany? Koa vary no nampiasaina mba hanehoana fitiavana amin'ireo ankizy ireo. Avy eo dia omena mofo ara-panahy koa izy, saingy matetika ny ankizy no tsy mifantoka, koa mba ho azo antoka fa ny aina izy dia tsy maintsy mody aloha izy ka mitantara amin'ny ray aman-dreniny ny tantara sy ny hira nianarany androany. Amin'izay fomba izany no anatrarako ny ray aman-dreny ihany koa. Hatramin'ny nanaovana izany tao amin'ny fotoana vitsivitsy dia nanjary tian'izy rehetra sy itokiny ary vonona miaino izy ireo. Raha vao misakafo ny ankizy dia nanomboka nampianatra azy ireo momba ny Janoary izy, sy nampianatra hira ho azy ireo. Taorian'izany dia nofihininy ireo ankizy izy ary nisaorana. Reko izy ireo nanao hoe totoa tianay ianao. Ary koa ilay ramatoa, marina fa miezaka maneho azy ireo fanjakan'Andriamanitra aho, kanefa tsy izany fotsiny fa fitahiana sy fifaliana ho ahy avokoa izy ireo. Fifaliana lehibe lavitra ny mahita azy ireo tonga any am-piangonana mivavaka sy mianatra ny momba an'Andriamanitra. Koa tiako raha andaman'izy ireo kely adiny zao ankehitriny zao sahady ny fiainan'ny lanitra. Ho avy tsy elo Jesosy, kanefa mba hahatonga anao vonona hiditra ao amin'ny fanjakany, dia tokony ho ao anatinao teny ankehitriny izany fanjakana izany. Aoka ianao hivavaka isan'andro hoe Tompo, midira ato am-poko anio, miaraka amin'ny fanjakanao. Miantso anao Andriamanitra anio mba hanao ny fanjakany ho zava-misy tokoa. Hivelomy dia ny eto ny fiainan'ny lanitra amin'ny alalan'ny vavaka isan'andro, ny fianarana ny tenin'Andriamanitra ary ny fanompoana am-pifaliana. Aoka olona ao anatinao ny lanitra, aoka ianao tanàn'Andriamanitra eto tany toy ireo olony finoana tamin'ny lasa. Manerapetana ny fanjakana am-ponao, sy ao an-tranonao Andriamanitra anio. Tiany ho zatra ny fanatrehany eo amin'ny fiainana ianao. Tahaka ny olom-pirenen'ny lanitra, asao isan'andro ny lanitra hiditra ao am-po, ka aoka ny fitiavany hipololotra sy hitaratra manodidina anao amin'ny alalan'ny asa sy ny fihetsika izay asehonao. Aoka tsapa fiadanana miaraka amin'ny Tompo ianao, ary izany fiadanana izany dia hoeninao isan'andro rehefa mametraka amin'ny fahafenoan'ny fiainanao eo amin'i Jesosy ianao. Andeha hanasanao ary hivavaka, hanondrika alohanao ka hanakipy ny maso. Hivavaka isika, isaorana ianao Jesosy satria manome tari-dalana izay manazava ny fisainanay, fa monina ao anatinay ianao,
ary miseho amin'ny fihetsika izay ataonay amin'ny fiainany andavanandro, ary hitan'ireo manodidina ampianary tokoa izay. Ary atao fitsapanay fa efa ato anatinay ianao, ka izay rehetra mifanerasera aminay dia hita fa ato anatinay tokoa ianao. Ka aoka hanana fahalalan-tanana, ahy hanampy ny hafa, ary indrindra hisaotra sy hankalaza ary itelanao tononona sy angatahana amin'ny anaranao Jesosy Kristy mivavaka. Amen.